be deabe moa zany gasy no manampy ny israelianina sy ny amerikanina amin'ny ady any Iran io satria amin'ny gasy de ny islam ny iranianina zany tsy manjary tokony vonoina ohatrany naovandrareo anazy io naovan'ny israelianina sy ny amerikanina azy io vonoina lany-tamingana mihitsy satria reo la tsy manjary reo ny mahazy ananany gasy ho an'ny silamo de mpanapadoa silamo olona mahery vaika jihadista de inona koa terrorista zay ny mahazy ananany gasy de ho azavaiko kely ny tantarany zao tontolo zao fohifohy de anjaranareo no mandinika hoe ny silamo ratsy sa ny kristianina fa ny matetika koa ny tsy fahafantarana koa mahatonga an'izy fa ny antony mahatonga ny gasy manampy be ny israelianina de satria ny israelianina mirazambe ny gasy ry Salomon, i Abrahama, ry Mosesy, ry sy Jehovah andriamanitry ny gasy de avy eo andriamanitry ny gasy de ao Davida, Salomon nangateniko teo de Jesosy raha teo sy Josefa, Maria, ry andrena reny razambe ny gasy de normal zareo ohatra manampy ny israelianina ary Jerosalema zany de tena tany masina ho an'ny gasy ny Jerosalema zany de manampy ny israelianina zareo am'izao ady be zao famonoana zareo an'le silamo iranianina de azavaiko hoe ahoana ny zavatra nandalo tamity zao tontolo zao ty atao am'izay de manomboka hatrany colonisation ngamba no resaka satria raha ohatra hoe resaka ny tany aloha tany ataontsika hoe ny empire romane ny coloniser ny tia ina moa Moyen-Orient ty sy Jordanie ty de mbola tsisy ny kristianina tam'izany tamin'ny andron'ny Jesosy taloha kelin'ny Jesosy taloha arivo taona mbola tsisy ny kristianina de tsy resaka nina zany fa manomboka tamin'ny nisy ny kristianina zany no iresaka de atomiko voalohany amin'ny amerikanina justement am'zareo amerikanina ny nanjanaka nyty toerany ty taloha ty tsisy nininy ty fa ny zareo Europeanina no nandeha nanjanaka an'ty toerany ty izy ny taloha tam'izany fotoana zany ny taloha dia zareo amérindien fantatry ny gasy amin'ny hoe porozy ny amérindien nipetraka tao de rehefa tonga reto lakabetsahany io anglisy no tena betsaka amin'io de irlandais misy frantsay any amin'ny Louisiane sy anana frantsay any fa ny anglisy zany matoa teny anglisy ny amerikanina de satria anglisy no tena nanjanaka tany de tonga tany zareo de naripaka zareo reo amérindien reo naripaka lany tamingana mihitsy ireo de ny amikamba sisa tavela hoe akangasisana namborana andreo amérindien reo porozy reo de napetaka zareo amin'ny réserve amin'ny désert zany fa nalain'ny vaza kristianina daholo ny tany rehetrrehetra amin'iny de vita ny vaza kristianina ny mandripaka ny bison le ina moa zany ohatrany omby izy fa be volovolo be iny reny sakafo ny amérindien tam'izany fotoana zany da ripaka zareo am'izay tsisy hoanina le ina moa zany le amérindien de mato azy zay ina moa zany ny toetsainy reto vaza reto tato de avy eo izy koa nanokatany amin'ny Christophe Colomb rehefa ina moa zany ny évangéliseny zareo toy zareo filazantsara le indianina de avy eo naripaka zareo tamin'ny toka torany zareo whisky de ripaka mato azy reo efa nisy ady be nanomboka tam'izany fotoana zany ina zao narakaraha ina zao iny kristianina iny de avy eo resaka ny ino Irlande sy Angleterre teo fa zareo Portugais sy Espagne nandeha nanjanaka an'ity matoa ty miteny ina moa zany miteny espagnol am'izao fotoana zao ny Amérique latine satria ny espagnol conquistador nanjanaka an'ity de ohatra zany toery Brésil sy anina miteny portugais satria portugais nandeha tany de tohiny zareo filazantsara daholo iny rasa kristianina daholo iny nefa ina zakatra nataony zareo amin'iny ohatrany nataony zareo aty naka andevo samboly zareo ny afrikanina tatia de nasana zareo niasa tany amin'ny champ de coton zay reny hoe cotton club reny
De ohatr'izay koa nasainy niasa koa ny andevy taty amina resaka fambolena zany a, de ny afrikana avy aty mainty aty no taritany zareo tany nasainy niasa tany. Zay mahatonga aty a Brésil misy ina moa zany am'ireny fahaviala reny a, misy mainty hoditra, misy be deabe ny mainty hoditra amty a, satria mainty hoditra andevy nalainy zareo taty nambaky zareo taty. De ohatry zany koa de aveo tsy tiany zareo rasisme be, tsisy ohatry zany rasiste be ny amerikanina, nefa zareo ihany mitondrandreo mainty reo nakany. Fa ny amerikanina de mpivavaka be, kristianina be, mafana fo be ny amerikanina, na ny andro ny fanandevozana de mbola kristianina be. De nisy ny partin'ny ino moa zany zareo amerikanina zany a, nangataka ny fanafoanana ny fanandevozana, de zay nahatonga zareo niady. Misy sasany teny hoe zay aty amin'ny sud aty ny andevo ny tena miasa ao anay, ka ho faranareo ny andeva de miaina ny économie a. De zay nahatonga ny guerre de sécession entre nordiste sy sudiste, nampalaza ny général Lee. Fitazomana an'le hoe aloha anandevo foana zay tamin'ny farany. Zany toetsan'ny kristianina, tsy resaka silamo mihitsy ohatra am'izao. De afindrako aty ndray taty Australie, ny aborigène l'autochtone zany ny olona mipetraka atao. De rehefa tonga avy any ny européenne kristianina, de na itroiny baiboly reo na mivonio ripaka lantamingana ny autochtone, ny aborigène taty anaovany reto. Satria Australia be deabe ny volamena, be deabe ny charbon, be deabe arianakibony-tany, de tian'zareo zanana izy de vonoiny zareo dôlodôlodôly aborigène kristianina dôly io. Tsy resaka silamo mihitsy ao amty any continent amerikana, tsy resaka silamo mihitsy. De ohatry zany koa ny aty Afrique du Sud, tia ny tena maro ty Afrique du Sud tia de zareo ny Irlandais avy amin'ny Pays-Bas. Zay mahatonga ny Afrique du Sud amin'ny teny afrikaans zareo teny Irlandais Hoinan Sud-Afrika. De antina rehefa tonga atina zareo sy ty be diamanty, feno diamanty feno volamena. De ny olona mipetraka atao ny Zoulou navakavahany zareo atao zao ohatran'ny biby zany. Nefa zareo kristianina mafana fo be koa, ohatran'ny biby naovan'ny zareo anazy, tsy mahazo miaraka bus, tsy mahazo miaraka nagniny antsena, tsy mahazo miaraka ny maintsy ny fotsy, nametraka le apartheid kristianina reo. De raiky moa zany niadiny tamin'ny Zoulou, Linkata, ina moa zany tamin'ny blanc, fa tena naripaky ny fotsoditra kristianina zareo Zoulou, naripaky tanteraka mihitsy. De ino zany parti kely eto. De ity parti ity moa zany silamo iny tsy vakiny zareo avy any any Europe satria silamo de izy io mafilo io, izy io ty tanindrazana io zany tsy ny ina moa zany tsy ny silamo avy any ataontsika Arabie Saoudite mihitsy no andeha anafika aty tany Europe. Fa zareo européenne ohatra ny frantsay nanafika tatia, nanjanaka ny Tunisie, nanjanaka ny Algérie, nanjanaka ny Maroc. Fa tsy mampitovy azy amin'ny Madagasikara fotsiny. Madagasikara ndraiky ny favana kristianina, de zao tsika zao ino zany akohany andevony zao zay tiana anaovana azy, mpitondra atsika zay tiana anaovana azy ohatra ny alika anaovan'ny frantsay ny mpitondra atsika satria tsika nanaraka favana kristianina. Fa ity Maroc, Tunisie, Algérie mijanona amin'ny ino moa zany silamo azy de ohatry zany ty Libye ty nijanona silamo daholo iny de nazatra nataon'ny frantsay tamin'ny Libye tapahany teny ta Kadhafi, fa hoe ino moa zany terroriste Kadhafi, mampijaly ny vahoaka ny Kadhafi, ola tsy fanjary Kadhafi de tamin'andron'ny Sarkozy de nitapahany ny tenda i Libye, nitafihany zareo ny ino moa zany ny frantsay sy ny anglisy. De izy koa ny fahatelo ino nanafika ny Libye. Aizy Libye am'izao potika tanteraka, lasainy zareo fa zareo no ametraka ny demokrasia, zareo no anala ny vahoaka anatin'ny
ina moa zany anatin'ny fangejana ohatrany eritreretrareo am'zao Iran zao hoe iranianina zareo nareo Ayatollah Khamenei reo zany mandripaka ny vahoaka any aminy ka tokony hiditra ny Amerikanina alala ny zoga mahazo andreo vahoaka reo de mitovy tsisy hafa an'izay no nataon'ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Britanika ty am'izao fotoana zao ty biby ty kao tanteraka tsy soraisana mihitsy miady atrano potika tanteraka io Libye io am'izao fotoana zao nefa tamin'ny andron'ny Kadhafi na manjary Kadhafi na tsy manjary Kadhafi ina moa zany firenena io izy ny tomponao maleo tena firenena tokony tsy idirany sasany mihitsy d'ailleurs nanina natao amin'ny Kadhafi mbola misy tantara be manaraka fa Kadhafi de olona tena olona manjary tena olona manjary tamin'ny vahoaka fa lazara fa dictateur izy de nongotana de ohatry zany koa ina moa zany taty Irak lasain'ny ry George Bush fa ina moa zany Saddam Hussein olona ina moa zany dictateur Saddam Hussein manana arme de destruction massive de tapahanjareo ny tena niteka Saddam Hussein darofanjareo bomba Irak misy olany amin'ny tsy haiko 2 millions 3 millions ny olona maty taty Irak taty zany tsara fantatry lisan'ny ry Cornelius rehetra eo ny Amerikanina nanao zany napotika ny Irak aty ka tsy fantatro na mpanapado ny Silamo na olona tsy manjary ny Silamo na inany ataony Silamo dictateur mpamono olona aminy fa ny résultat de any maherin'ny 2 millions de morts tao Irak nanaovany zareo Amerikanina ny Irak Saddam Hussein de ohatry zany koa ty mo tsy vaky ty tsy matanjaky ty de ohatry zany koa izy moa i Ben Laden saoudien lasaindry raha fa tamin'ny voalohany izy nanao business araka tamin'ny izy moa Ben Laden ny Amerikanina de rehefa tsy fararaka le business de lasainy fa izy moa Ben Laden ndray no nandefa le World Trade Center napotika World Trade Center tao New York de ninjena nataony aza lamboatra ny alika Ben Laden de Ben Laden moa zany avy eo nitsoka taty Pakistan Pakistan taty Ben Laden fonondralahy fa lazany fa olona tsy manjary so ny Amerikanina io namono Ben Laden de fantatrareo koa fa ny Amerikanina koa nanao guerre ta Afghanistan nitry amampolo taonany maro de tsy hay hoe inona moa zany nataon'ny Amerikanina tany Afghanistan fa reo zany lazany zareo fa tsy manjary reo mujahideen reo terroriste reo mampijaly vehivavy reo tsy avelany mandeha mianatra ny vehivavy zareo vitadireo ka ny tantarany izy moa Malala lazany zareo fa tena mena barbonaitra mihitsy fa niady tamin'ny Taliban de to zany ny mujahideen ny Taliban de nendray apiny Amerikanina de aveo de mitrita amin'ireo de avadika ndray fa de guerre anatin'ny firy ty ny Amerikanina niady tao sy ny ina moa ny Russe guerre d'influence de io zany raha ohatra zany de ina zany de tsy manjary Iran araka lazanao zany ty olona tsy manjary koa ny Iran ny Saddam Hussein tsy manjary koa izy moa Ben Laden de tsy manjary koa izy moa tatonana tato ny commandant Massoud i Aznar tsy manjary dolodolo fa ny Amerikanina any manjary ary rehetrareo de manjary lava be resaka fa eto amin'ny Israel angamba zany no atao de ty Israel ty reo jiosy reo tsy teo akory hatramin'izay fa ny palestinianina no tao de ry zalahy vazay any européenne any no nandefa ny jiosy tamin'ny toerana io de tonga tao i jiosy io de izy zao izy hoe lazainy fa ina moa zany potehany ina moa zany ny palestinianina zay silamo palestinianina potehana ringana teraka amina million maty eo azahoany territoire iny gidjay ato amty bande de Gaza ty any de rehefa ohatra ka tena potika tanteraka ny ina moa zany palestinianina
de miainga ny Hamas lazana fa terroriste manampy ny inao zany palestinianina de aveo ny Hezbollah ty Liban amizao fotoana zao ny Hezbollah mitifitra rokety ray roa mafaty ray roa fa ny Israelianina efa namona hatramin'ny anarivony aty Liban. Raha ohatra aty amin'ny sud Liban aty misy ny Hezbollah fa zareo Israelianina amizao fotoana zao de mandako any Beyrouth ao Liban. Pitehany eo na hôpitaly eo na fianarana pitehany tsisy ohatry zany hatramin'izao. De ohatrany koa ny Hezbollah aty Iran zao Iran teo. Lasa lava be le izy ty Iran de ty zany finansiany Hamas ny inao zany Hezbollah sy ny Houthis aty Yemen. De zay mahatonga ny Israelianina manapotika an'ity fa ty ve nanomboka le ady sa ity namono an'ireo palestiniana rehetrarehetra zao. De zay le izy de aiza ny tsy manjara l'islam am'izay tantara rehetrarehetra zay. Aiza l'islam nanafaka taiza l'islam nafaka taiza namono la taiza l'islam.